Aty Jerosalema isika. Ity tantara ity dia nitranga 2 fotoana lasa izay, fa raha amin'izao fotoana izao dia mety mitrangany amin'izay misy anao na misy ahy. Mitantara ny nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjena ny olona rehetra ary ahoana no niajiny tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mahagaga ilay mistera ny fitiavan'i Kristy. Nanontany Jesosy, mangetaheta, raha toa ka rano no tokony nomena azy dia sponjo no fenoana vinaingitra no nomeny ny ray tamin'ireo miaramila. Vita hoy Jesosy, nanondrika ny lohany izy ary nanolotra ny fanahy. Tamoka teo rakotra aizina ny tany. Nampidin'ireo mpianatra Jesosy avy teo amin'ny hazo fijaliana ny vata mangatsiaka ary nofonosiny lamba landy. Nalahelo Maria reny Jesosy nahita ny fatin'ny zanany. Ketraka ery Maria Magdalena sy Jaona. Nentin'izy ireo tany amin'ny fasany ny vatan'i Jesosy tao amina zaridaina tsy lavitra ny Golgota. Vato lehibe boribory no nampidi nanampenana ny fidirana. Manomboka ny fisaonana. Ny andro voalohan'ny herinandro, raha mbola maisina ny andro dia iny Maria Magdalena nakany amin'ny fasana ary hita n'ilay fidirana fa nisokatra. Niazakazaka izy nakany amin'ny mpianatra. Nisy nangalatra ny Tompo. Niazakazaka Petera sy Jaona. Tsy nahita na inona na inona. Tadidin'izy ireo anefa ny tenin'i Jesosy hoe hitsangana maty izy. Foana ny fasana. Ny mason'izy ireo no nahita. Avy hatrany teniny izy ireo. Faly ery sady lasa ny veriny. I Maria Magdalena kosa nijanona teo am-pototry ny fasana. Nitomany izy. Ary rehefa nitsirika tao anaty fasana izy dia nahita anjely fotsy anankiroa nipetraka teo amin'ny toerana nametrahana an Jesosy. Taitry Maria Magdalena, fa nahoana ianao no mitomany? Nisy nangalatra ny Tompo. Vao avy ny teny an'izay nefa izy dia nisy lehilahy nijoro teo akaikiny nanontany azy, fa maninona ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Noheveriny fa mpanao zaridaina. Raha ianao no naka azy dia atoro ihany misy azy. Maria, hoy ilay lehilahy. Nosokafan'i Maria Magdalena ny masony ary fantany fa feo an'i Jesosy. Mpampianatra! Nanantony izy saika hikasika an'i Jesosy fa hoy Jesosy hoe aza mikasika ahy fa mbola tsy niakatra tany amin'ny raiko aho. Nirain'i Jesosy i Maria Magdalena hiteny amin'ny mpianatra fa velona izy ary naharesi ny fahafatesana. Hiakatra ho any amin'ny raiko aho izay rainareo, ny Andriamanitro dia Andriamanitrareo. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Araka ity tantara ity dia mpandova isika ary mampahery antsika amin'ny lalan-tsarotra sy ny fahasarotana rehetra andalovantsika. Misy zavatra lehibe noho ny fijaliana, lehibe noho ny aretina dia ilay fitiavana lehibe manome fiainana mandrakizay. Ianareo ny vavolombelona hoy Jesosy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona avy any amin'ny maty izy. Izay mino ahy na ho faty aza dia ho velona mandrakizay.